Madagasikara tany Mahajanga fahombiazana tanteraka mihetsika. Herinandro masina sy Pasika samy manana ny fandaharam-potoana ny fiangonana hitoviana kosa ny alakamisy masina sy ny zoma masina. Fahafahan'ny vahoaka malagasy 7 taona ty aoriana mbola lavitrezaka noho ny fitiavan-tena hoy ny mpahay tantara. Manatitra ny fiarabana tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS manasa mampanajana izay anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Waratsika ao anatin'izao fampahalalam-baovao izao ny ako ny fankalazana ny fampiarabana tratry ny taona 2024 ity ho an'ny antoko tiky Madagasikara saingy amelohan'izay andao aratsika aloha ny zavatra mitranga sy ny vaovao mahakasika ny lazahadina ho an'ny fanadinana mpanjakana idirana ho mpitsara sy mpirakidrara teto amin'ny firenena mitaky ny ampiarana lalàna amin'ireo tompon'antoka namoaka ny varotra ary ny vidiny lazahadina tamin'ny fifananana idirana ho mpitsara eto Madagasikara ireo ray aman-dreny sy ny fianakaviana ireo mpianatra nanao fifananana idirana ho mpitsara ny faranteo teo anivony sekoly NMG moa no nanatanterahana izany mitaky ny anoizana ny dingana manaraka amin'ny fifananana koa izy ireo satria mety animba ny hoavin'ireo tanora ny fananajononana izany raha ny fanazavana. Manamafy ihany koa ny sindikany mpitsara fa tsy vaolana ny fanafoanana ny fanadinana fananana fa ilaina kosa ny fanadiadina sy ny fanapahan-kevitra mazava iantoana ny rariny sy ny mangarahara tamin'ity tontolo ny fitsarana eto Madagasikara ity. Ny antsiprian'izay tantery ny Narcisse Karazafy eo amin'ny sary sindatsara ny mbola avatsara. Nampisavorovoro sainy maro ny raharaha fivoahan'ny lazahadina melo tamin'ny fifaninanana idirana ho mpianatra mpitsara eo anivon'ny sekoly ambony misahana izany na ny ENMG namidy iray tapitrisa ariary ny lazahadina raha ny fampitam-baovao ka mety ho foanana na averina tanteraka ny fifaninanana betsaka ireo mpifaninana miainana tebiteby sy adi-tsaina ho ireo fianakaviana izay nanao fanambarana ka manao antso ny tokony anasaziana izay nanao ny eloka sy ny anoizana ny dingana manaraka amin'ity fifaninanana ity. Ny filoha sy ministra sy izy rehetra voakasika rehetra tsy voatanisa mba ampandroso an'le dingana oral ary misy zany hoe famaizina mpianatra nanao fraude zany dia tokony ireny ihany ny tokony faizina fa ireo zay mianatra miezaka anao zay hoafany mba hoafaka mba atao amin'izay ny dingana manaraka fa efa reraka ny ankizy ary mino fa manavaka ny vary sy ny tsy parifary zareo ka tsy tokony hoe ny olona tsy nanao ninina ihany koa victime ao anatin'le famaizana akory. Namafisy ny fianakavian'ireo mpiadina trany afa tsy rary ny anafoanana ny fifaninanana noho ny adisoan'olombitsy maro amin'izy ireo mantsy no avy any amin'ny faritra nandany vola sy fotoana misy amin'izy ireo ihany koa no kamboty zanaka tany sasahirana ary ireo efa nanakaiky ny fetra taona farany karafoanana ny fifaninanana dia mety animba tanteraka no avin'izy ireo zany. Nanao cours préparatoire na alahady ary tsy mipetraka hatramin'izony tena hoe tena ohatrany hoe zay miaraka ao an-trano fa izy tena hoe tao anatin'le fianarana fofotra be izy na misy fotoana iarahana fianakaviana ary afony mihitsy le izy amin'izao ankehitriny izao nefa tena hoe tafiakatra izy tena fifaliana andranomasina ny tao an-trano nefa dia tao anatin'izany nefa dia mivadika zao ohatr'izao le izy mangataka le toko efa mba hitanareo hoe iza le olona nanao fahadisoana dia mba sasio fa avelao re toko erosiny dingana manaraka tena avelao re tena mengavy ianareo zay mafy ny retandreo havanareo toany mbola tsy mivoaka le hoe tsy raikitra le oral fa reporté hiatrika ny oral izy tao anatin'ny tazony etrehany ani tena mafy re toko fa zay tena mengavy aza tambatrareo ny ankizy mendrika sy mimeloka mba jereo ary mangataka ataovy tsara re tompoko ny asanareo ao anatiny ty oral ty arosoa re tompoko tena arosoa tena mafy zareo rotaonandreo rotaona sy tena hoe miaritra ampianarana sy ny asa renina efa fotsy volo manano tena na mikarakara nanenjika cour de fero volany
volany ihany tena vola tena vola tsy continue sony ahoana fa dia sy zavatra misy etsy andan'izay tsy vahaolana ny fanafoanana ny fifananana satria mbola tsy mazava raha taranja iray amin'ireo lalam-piofanana telo dia ny filière financière judiciaire administratif no voakasika ity raharaha ity hoy ny filohan'ny syndicat ny mpitsara eto Madagasikara na ny SMM raha naneo ny heviny malona ity raharaha fivoahana lazahady Mamelou tamin'ny fifananana idirana ho mpianatra mpitsara tamin'ny volana desambra 2024 ity maro tamin'ireo mpifaninana naomby no avy amina fianakaviana sahirana ka tsy azo antoka ny mety iverenany anao fifananana vaovao hoy ny fanamariana aoka no meloka no izaka izay zavatra tsy nety nataony na tao anatin'ny jury correcteur na izy rehetra nanao inty izy nanao misy diatanana tao anatin'izay resaka fito décision izay na candidat nandray anjara ihany koa izy tao anatin'io mety misy candidat afaka mety misy candidat tsy afaka noho izay fitona sujet izay tsy fantatra moa anjara ny mpanao fanadiadiny zay fa ny zavatra tena tiako amafisiny eto dia no hoe tsy isiny ilay resaka fanafoanana an'ilay concours betsaka amin'ireo zandry namana mety misy zoky ihany koa moa afaka tao anatin'io fifananana io nadio nangarahary mbola tsy fantatra aloha mazava hatreto hoe voakasika ilay fito décision daholo ve ireo filière anakitelo sa ny filière judiciaire ihany sa financière sa ny administrative ihany ka raha filière anakiray ihany koa no mbola andeha ho entina hoe voakasika ilay fuite no andeha ho entina anafoanana concours dia tena hoe misy zavatra tena disproportionnaire tsy mifandanja mihitsy na mafisin'ny filohan'ny SMM afa ao anatin'ny fitondrana fanavaozantsika ka tokony rosoana ny fanatsarana sy fanavaozana ny rafitra eo anivon'ny ENMG izay eo ambany fiahiny ministera ny fitsarana na manokana ho antenako manokana dia hoe ny tena anisan'ny zanak'olona sahirana ary anisan'ny niaritra mafy vao tonga tamin'ny hoe fahafahana concours tamin'izany fotoana nahafahana ary maro amin'ireo candidat admissible nareo ankizy izay afaka mitsoratra ireo no miainan'izany arovako mihitsy lizy satria arovinandray moa ny vao mbola mety hisy ny concours ary concours le izy fa tsy examen dia zay moa no antony anamafisana ny fanambarana efa nataony tena anatin'ny tambanjotra serasera teny sy ny fanehoan-kevitra zany mikasika ny concours io mba tsy hiverina miendrika hafa fotsiny ny zavatra efa nitranga tany aloha hoe foanana le concours ary sany hatravo mivava koa foanana le concours dia avy eo andeha ny concours manaraka dia hiverina indray ny hitatsika zava-misy any anivo ny resaka vaovao mivoaka fa hiverina indray ny zanaky anina sy anina sy anina no eo ho lasa ho afaka sy ny sisa tokony hiditra amin'ny adinambavy ireo mpifaninana rano vaovao saingy izao nampiatony izao ny fanadinana hatreto olona enina ny voaroroy amin'ny ity raharaha ity no voasambotra ka ny telo amin'izy ireo no nahiditra ponjavonjy maika ny telo ambiny kosa eo ambany fanarahamaso ny fitsarana ny fanasaziana ireo meloka ny vahaolana ara-draliny fa tsy ny fanafoanana ny fifananana manontolo izay mety hiteraka tsirariny sy ampitombony kolikoly ka ilaina ny fanapa-kevitra mazava sy mangarahara iarovana anjony ireo mpifaninana mendrika ho ihany ny mafisana andrasana araka izany ny toy ny rara 7 mars 720 7 mars 9 feno 7 taona katroka ny sy ny tolom-panafana ny adina ho an'ny fahaleovan-tenina teto Madagasikara nandritra izany no nitondran'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara ny colonel Randrianirina Mikael ny afatra mazava ho an'ny taranaka ankehitriny nisy ihany koa ny fijerena manokana ny tombontsoa tokony hositrahan'ireo bekotro maro olatra fanadiadina makasika izay eo amin'ny rindrantsarany tahiriny niantso amin'ny firaisan-kinany rehetra ifantoka amin'ny fampandrosoana ny firenena ny filohan'ny fanavaozana nandritra ny fanamariana ny fahasivy amin'ny fitopolo taona ny tolom-panafahana taona 770 fitiava-tanindrazana no ivon'ny tolom-piavotana nataon'ireo mahery fo ny firenena io fitiava-tanindrazana io no niteraka ny fahasahiana anohitra ny mpanjanaka na dia tsy ny fandanja velively azy anyhery teo am-pelatanana ny tanjona iombonana tao anatin'ny tolona dia ny ahitany Madagasikara sy ny taranaka faramandimby ho afa-patorana sy ho afaka tao anatin'ny aizina mangitsokitsoky ny fanandevozana setrin'izany
fitiava-tanindrazana izany anefa dia malagasy maro no lavo sy nitondra takaitra. Ankehitriny ny fanontaniana mipetraka dia ireto: nankaiza ny vidin'ireo raha latsaka sy ainana fohy ary takaitra no zakain'ireo mahery fo ho an-tanindrazana? Mba hita soritra tokoa ary iainantsika ankehitriny ve no tolom-piavotana ny matimatesana fahiny? Eny tokoa mantsy, raha ny firaisan-kina sy ny firaisam-po no nentina ny tolomana amin'ny fanavotana ny Madagasikara, dia ny fizarazarana sy ny fisaraham-bazana no mbola mahazo laka eto amin'ny firenentsika ankehitriny: ny fitiavan-tena, ny fitiavam-bola, ny fitiavan-karena. Iarahantsika malala nefa fa ny fampizarazarana sy ny fampisaraham-bazana maro lafy no nentina ny fehezana ity nosy ity hatrizay, ary iza no tsy mahafantatra fa ny firenena manana vahoaka voazarazara dia farahidiny indrindra amin'ny fahatrana maneran-tany. Andao hiverina andoharano hanamafy sy hanome asina ny soatoavina maha-malagasy atsika sy ireo fomba mampanao mampiavaka atsika, satria ny fahafantarantsika mazava hoe iza isika, inona no mampiavaka atsika, dia hanampy be da be amin'ny famalina fanontaniana hoe hoaiza isika. Anisan'ny fanambarana ny songadina nandritra ny lateny ny fanovana ny fomba fanehoam-panajana mandritra ny iram-pirenena. Araka ny nambarany, ny miaramila ihany no anao jeriatrika, raha sivily kosa dia asaina mametraka ny tanàna havanana eo amin'ny tratra ho mariky ny fanajana sy ny fitiavan-tanindrazana. Hanao fanambarana zahay atoato ofisialy fa ny miaramila irery ihany no manao jeriatrika rehefa mandeha ny iram-pirenena, fa itsika vahoaka malagasy dia mametraka ny tanana eo amin'ny fo. Zay ny zavatra ho raisinay manomboka masinandro androany mba ho fanomezanay voninahitra ny rany razambentsika izay latsaka tamin'ny 7/7/9 ny 7/20 martsa. Fanapahan-kevitra lehibe iray hafa ihany koa no nambara tao Moramanga nandritra ity fotoana ity dia ny fampiakarana ho 50% ny fisotrondronono ho an'ireo bekotro maro olatra. Mampatsiahy ainareo fa eo akaikinareo mandrakariva ny vahoaka malagasy sy ny fitondram-panjakana izay manome asina ny tolom-panafana ary mitsinjo sy mikarakara amin'ny alalan'ny fiahina sy fanomezana anareo ireto zo manaraka ireto ny fisotrondronono mandramaty izay nasiana fampiakarana 50 isan-jato, ny fitsaboana maimaimpona, ny famerenana ny saram-pitsaboana, ny solombody akoho ary body fotsy isaky ny vaninandro pahatsiarovana ny 7/20 martsa sy ny sisa zay tsy ho voatanisa eto. Ankoatra ny tany Moramanga dia nisany koa ny fanamarena izany ho an'ny teto Antananarivo izay nokarakaray ny commune Antananarivo renivohitra. Nanamarika ny fotoana hatrany moa rehefa tahaka izao ny fametrahana fehezam-boninkazo amin'ireo tsangam-bato sy ny fasan'ireo mahery fony firenena. Mbola eo amin'izay vaovao fankalazana ny fahasivy amin'ny fitopolo taona ny tolom-panafahana izay dia betsaka ny fanontaniana mipetraka ho an'ny taranaka aty aoriana manoloana ny fahafahan'ny malagasy. Tafita ve ny tanjona napetraka sa very noho ny fitiavam-pahefana sy ny fitiavan-tseza hoy ny mpanara-baovao mametra-panontaniana. Atreto hoy ny mpahay tantara dia mbola resabe ny fahafahana fa malagasy voageja sy voazanaka amin'ny lafiny maro no zava-misy eto amin'ny firenena. Efa hita kosa nefa ny dingana ataon'izao fitondrana izao hoy kosa ny fanehoan-kevitra sasany. Ny antsiprian'izay eo amin'ny rindran-tsariny ny aro-tanjona. Nadia nahazo fahalevantena tamin'ny taona 770 azy Madagasikara dia mbola tsy tratra tanteraka ny tanjona napetraky ny Razambe tamin'ny tolom-panafahana tamin'ny taona 770 amin'ny lafiny politika, toe-karena ary sosialy. Ny antony lehibe indrindra amin'izany dia tsy fahamatoran'ny fitondrana fanesy, ny fahantrana sy ny tsy fitoviana ary ny fiakinan-doha amin'ny fanampiana avy any ivelany. Tsy fahafahana tamin'ny fanandevozana ihany no takiana fahafahana fa teo indrindra ihany koa ny fahafahana amin'ny lafiny toe-karena sy ny sosialim-bahoaka ary indrindra ny mahamasy manodidiny malagasy amin'ny tanindrazany hoy ny General Misotro-Nono Ramakavelo Désiré izay sady mpahay tantara. Mbola voageja amin'ny lafiny maro ny malagasy hatramin'izao hoy ny fanehoan-kevitra. Miaro tsara ve ny fiainan'ny malagasy, mandroso ve ny malagasy, mandray an-tanana ny toe-karena ve ny malagasy, mbola manana ny fiandrianany ve malagasy,
valiteny tsia ary zay ny tena mampalahelo nanjatsaka ny rano reo ray aman-drenireo ho an'ny taranany mba endry fahatsara-piainana saingy le taranaka na marara zao sisan'ny afarany le firenetsika soa ihany ho ia fa mbola misy ny fanantenana amin'izao fametrahana ny hoe isy ny fanavaozana eto amin'ny firenena saingy zao ny ady apetrapetrako tsara mihitsy ary averimberiko mihitsy ho tadiditsika malagasy ray manontolo fa tsy isy mihitsy ny fanavaozana raha tsy misy ny fanadiovana aloha vita ny fanadiovana dia fanarenana zay vao fanavaozana. Efa hitataratra kosa ny ezaka ataon'ny fitondrana amin'izao fotoana irosona amin'ny fahaleovantena hoy ny mpanao politika. Fanavaozana ho an'ny fitiavan-tanindrazana rahateo no lohahevitra tamin'ity taona ity. Midika zavatra goavana izany ary efa hita ny firosona raha ny fanehoan-kevitra. Ankehitriny aloha raha efa vonatorina ny tolomana dia raha tena manokana dia mahita fa hoe misy ny fanavaozana efa nety tsy ao anatin'ny efa volona efa ny ahafahana manarina ny hoe lesoko rehetranisy hatramin'izay fa misy ny tetiandro napetraka dia apetraka eo ampelantanan'ireo mpitondra ny fanatanterahana tsakany izay andavana ry tetiandro sy ny fanarahany ireny ka fahatsika tena tonga amin'izay fanavaozana izay rehefa ho avy ny fifidianana izay ananantsika folo lanim-bahoaka ary fifidianana iketsika rehetrarehetra ary manana lay constitution ny 5e république tsika izay tena hifanaraka tokoa amin'ny filan'ny Madagasikara fa tsy natao copier-coller tahaka ny teo aloha. Raha ny tanjona voalohany tamin'ny tolom-panafahana ho an'ny fahaleovantena sy ny fahafahana ara-politika dia tratran'ny malagasy tamin'ny taona 1990 fa raha ny fananganana fitondrana demokratika maharitra mangarahara ary miorina tsara no jerena dia mbola misy atrandry ny sakana noho ny fitiavantena izay sakana lehibe amin'ny firosona ho an'ny tena fahafahana marina ho iatrany ny fanehoan-kevitra. Pejy ny finoana kosa indray miomana amin'ny fiatrehana ny fitsanganan'ny Kristy tamin'ny maty izay naresy ny fahafatesana ny mpino kristianina avatry ny omaly miditra ao anatin'ny herinandro masina ny fiangonana manomboka amin'ny tiandroany ity raha toka nankalaza ny alahady ny sampakazo na ny alahady ny sapandrofi ho an'ny omaly. Tsy mitovy avokoa nefa ny fanamariana izany herinandro masina izany ho an'ny fiangonana tsirairay raha ny fanadiadiana izay natao teny anivon'ireo fiangonana. Sary sindratsariny ny aro-tanjona. Mandritra ity herinandro ity samy manana ny fomba entiny manamarika ny mahazava-dehibe ny herinandro masina ny fiangonana tsirairay. Iraisany fiangonana kosa nefa ny asa fanabeazana sy ny toroteny ho an'ny mpino. Hatramin'ny alarobia samy mitondra ny fomba manokana amin'ny fankalazana ny herinandro masina ny fiangonana saingy iraisana kosa ny fankalazana ny alakamisy masina sy ny zoma masina. Tomboka ireny amin'ny alahady ny sapandrofia fetiny sapakazo manomboka ny alatsinainy hatramin'ny sabotsy atoandro dia fibanjinana zay fijaliana sy fahoriana tsy maintsy neritany Kristy mba tanteraka ny irak'Andriamanitra zay nampanaovana amin'ny famonjena ny olona rehetra ka ao anatin'izany dia misy ny atao hoe maraina dia misy ny atao hoe fankalazana ny Ekarista masina na ny fanasan'ny tompo na ekolona masina dia misy ny ato aminay manokana moa zany ataona dia misy amin'ny roa sasany misy taopavahana fanarahana na ratsaliana zany hoe misy fandiniana sy fieritreretana lalina zany lalana ny zoran'ny Kristy tamin'ny fahoriana zay netiny fonisy tety amin'ny tontolo izao zany dia manomboka ny latsinainy omo dia hatramin'ny alarobia dia alakamisy indray moa efa miditra amin'ilay atao hoe fankalazana ny na ny andreny Kristy ny komina masina na ny Eucharistie masina na fanasan'ny tompo ny alakamisy maraina sy ny alakamisy ariva moa reny dia misy fankalazana ny zoma moa dia misy ny atao hoe toriteny fito filazana fanamorana fitoriana ireo teny fito zay namboarany Kristy tamin'ny nanomboana azy teo amin'ny azy fijaliana ary angalana mpana reny ho an'ny kristianina mba tonga ny olona tena tsapa tokoa izany fitiavan'Andriamanitra zany dia ao anatin'izay koa sabotsy misy atao hoe vijilin'ny Pasika fiomanana ho amin'ny andro Pasika dia misy fanaovana batisa dia atreo zany lay fibanjinana zay atao hoe fieritreretana lay fahoriana sy fijalian'ny Kristy fa ny alahady moa dia fa fankalazana ny andro Pasika dia fandresen'ny Kristy ny fahafatesana. Iraisana ny fankalazana ny alakamisy masina sy ny zoma masina saingy ho an'ny fiangonana loterana malagasy ny sabotsy
dia natokana ho andro fahanginana sy fandinihan-tena raha mbola misy kosa ny fankalazana ara-pomba amin'ny fiangonana hafa hoy ny fanazavana. Ny sabotsy mangina moa zany no ilazana azy dia anambarana indrindra ny hoe saino fa maty Jesosy. Somary io zany maty Jesosy. Inona no anjara fanapaha-kevitra ataonao fa maty Jesosy, hitsangana maty izy rehefa lahady. Ny rahampitso zany fa ianao inona fanapaha-kevitra ataonao. Raha somary sotomina kely zany dia zao ny kristiana tsirairay rehefa sabotsy mangina dia tokony saina ny hoe famelan-keloka, fiekekeloka amin'ny zavatra izay natao. Satria izay nahafatesan'i Jesosy ho famonjena ny olona. Inona zany mba anjarako? Dia tokony mieritreritra ny olona amin'izay ilay tantara faharoa toko fahafito andriny fefatra ambin'ny folo hoe raha izaho izay natsoina amin'ny anarany moa no tonga anelitena ka hivavaka hiova hibebaka. Ary ilain'ity firena malagasy ity zany engany amin'izao herinandro masina izao mba hatsiaro izay vita batisa sy confirmationna sy mpandray ny fanasan-tompo eukaristy masina, tsy hanao ratsy, hiala amin'ny ratsy fanao. Raha fiteny eukaristy izao tena tsy maintsy manota dia aloha n'ity herinandro masina ity mba masina reny herinandro eto amin'ity Madagasikara ity ho antsika mpitondra fanjakana rehetra aoka ho masina. Masina zao herinandro masina izao. Fanasana ny mpino tsirairay hijery sy andinika ny fiainany sy ny tenany, anamafisana ny finoana sy ny fankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra ny herinandro masina, manome fahafana ho an'ny kristianina hitombo ara-panahy, hitombo finoana ary hifandray mivantana amin'Andriamanitra ho an'ny fitiavana sy ny fanantenana. Tao amin'ny FJKM ziona vaovao mahajanga no nanamarian'ny filoha marika Ravalomanana ny alahady ny sampandrofy. Fotoana izay nanamarika ny fidiran'ny Kristy tao amin'ny tao Jerosalema sy manokatra tamin'ny fomba ofisialy ny herinandro masina iomanana amin'ny Paska. Fotoana izay namarana ny filoha marika Ravalomanana sy ny délégation niaraka tamin'ny ihany koa ny fitsidiam-paritra izay natao tany mahajanga izany. Tato-baovao ny Narcisse Karazafy eo amin'ny satrandra-tsariny mbola avatsara. Ateto amin'ny FJKM ziona vaovao synodam-paritany boina vaovao mahajanga no nanamarian'ny filoha Ravalomanana ny alahady ny sampandrofy alahady fahenina amin'ny Karemby, ny alahady ny sampandrofy izay manamarika ny fidiran'i Jesosy Kristy tao Jerosalema araka ny voasoratra amin'ny filazantsara ny Lioka toko fahasivy ambin'ny folo ny andiny fahasivy amby roapolo hatramin'ny fahaefatra amby efapolo andro izay manokatra amin'ny fomba ofisialy ny herinandro masina. Fotoana iray lehibe iomanan'ny mpino amin'ny fahatsiarovana ny fijalian'i Kristy napatsiahivin'ny mpitandrina afampanjaka voaositra amonjy an'izao tontolo izao i Jesosy Kristy sady sorona no zanak'ondry atao sorona ho fanavotana ny olombelona, mpanjaka no mpaminany ary mpisorona ihany koa i Jesosy Kristy. Nambarany fahory i Kristy rehefa mahita kristianina mandaha azy amin'ny fietsika andavanandro ataony tsy fandraisana andraikitra amin'ny fiangonana sy ny tsy fanompoana azy, miantso ny mpino andin-tena hiala amin'ny fahotana ary hiatrika ampahantsorana ny herinandro masina ho fiombonana amin'ny fiangonana sy ho fanamafisana ny finoana. Olom-bohositra fiaina izy ao amin'ny soratra masina dia olona kely ihany natao hoe olom-bohositra. Voalohany mpaminany ndraika dia olom-bohositra daholo. Faharoa ny mpanjaka mpitondra fanjakana zany. Ary fahatelo ny mpisorona. Raha zavatra telo dia tanteraka tao amin'ny Jesosy Kristy daholo. Mpaminany sy mahatonga lehibe satria midoro ny vaovao mahafaly, midoro ny fanjakan'Andriamanitra, nanambarany afaka mampiditra ny olona ho aleha fanjakan'Andriamanitra. Fa mpanjaka izy eto marina nisy vanim-potoana niafiny Jesosy, niafiny fa vatonga ny fotoana kelikely hiditra amin'ilay tantara-pamonjena, hiditra ao amin'ilay ady mafana sy ady mangotraka farana zay niafara tamin'ny fahafatesana. Hitantsika eto fa nasehon'Andriamanitra tao Jesosy Kristy mahampanjaka azy. Izy hoe mpanjaka. Eo amin'ny tontolon'ny Jiosy rehefa misy mpanjaka miditra amin'ny tanàna ka mitaingina soavaly, anafika izy zay, andrava izy zay, amono izy zay. Fa rehefa misy mpanjaka kosa mitaingina biriky na zano biriky miditra amin'ny tanàna, mitondra fihavanana izy zay, mitondra fiadanana izy zay, ilaza mantim-pahalemana izy zay. Eto ilay mpanjaka ny fiadanana no ambara satria biriky
fianakavianan'ny jesosy kristy. Ny fanatrehana fitaom-pivavahana toy izao moa no amarana ny Flora Valomanana ny fitsidiam-paritra taony ny farana omaly araka izany ny dian-tany Mahajanga izay hita taratra fa fahombiazana tanteraka. Izay koa no idirantsika tanteraka ao anatin'ny akony fifampiarabanana tratran'ny taona vaovao ho an'ny antokotiko Madagasikara atao Mahajanga ny faran'ny herinandro teo. Ny sabotsy maraina no nigady natao amin'ny renivohitry Boeny ny filoha Marc Ravalomanana ny sabotsy lasa teo. Ny roso avy hatrany tamin'ny fivoriana ny arahana tamin'ireo mpikambana ny tenany ny alohany diabena makivaky ny tanàna atao antoerana sy ny lanonana fampiarabanana tratran'ny taona. Izay ny tanteraina atao amin'ny kianjany Magro Mahajanga. Vahoaka maratrandry no nanarady azy nandritra izay fotoana izay. Tato-baovao ny Andro Miaratina eo amin'ny sasindratsarin'ny Mathieu Francis. Tamin'ny iraika ambin'ny folo ratoandro no nigadona teto Mahajanga renivohitry Boeny ny Flora Valomanana sy ireo délégation niaraka taminy araka nefa nampanantenany maro. Tanteraka ihany izany nateo aza ny fiamorana no ny antony samihafa. Ditako fa mafana ty ary tena mafana. Fana izany ala faly mahita an'izao aty Mahajanga ary faly aho tafoana amin'reto équipe solide eto reto. Nananteny izy ireo tamin'ny heriny tokony tamin'ny heriny nefa nisy fanapakevitra tapoko. Resika manatsarana ny zavatra. Fatana zavatra andrakany amiko ary fatako koa ny zavatra volazaina aminy. Ka dia samy tonga mba misy zavatra tiako resahana zavatra lehibe mihitsy momba ny raharam-pirenena. Dia raha tsika mahita tsara ny zavatra aseho tamin'ity herinandro ity. Nampiseho firaisan-kina, fifaliana ary fihavanana tamin'ny poniny Mahajanga ny tenany, tamin'ny alalan'ny diabena magivaky ny tanàna maro, ny alohan'ny fety fifampiarabana tao amin'ny Magro Mahajanga. Renivohitry Faritry Boeny Andriamatoa filohajaina Marc Ravalomanana andao atumkeni ye andao ne ale passe mabilo ne ale passe bona yiza mwana ina ti ndio nawe sawa Sakana ny rehetra teto ny hafanana, tampifaliana sy tampatokina tanteraka no nantanterahany rehetra izany. Vahoaka marobe no nanarady azy izay samy resy lahatra amin'ny foto-kevitra ijeron'ny antoko-timo. Ega zay sao fany ambony mamy tsara mandroso mbola tiany dada no mifatonga vadada eto masaka de tongo zay ka dia makasira loko magazety zay mankafiny dada tena tsy miala azy mihitsy zay revenay mihitsy nagnamboasy ny bezary nagnamboasy ny tanà izy nagnapia fiaignana moramora sy naka le to sasany taloha rey Saya paling tak terima,
tony malagasy maro miandrandra fanovana sy fiovana amin'ny lafi-piainana maro ny mponina indrindra ny sosialim-bahoaka izay tena fanaovana fanantanjahantena miaraka amin'ny coach Keza ao ihany koa coach Luba ok ny filohazana epety io filoha mankara fanomanana fogasoa eto majanga dada fogasoa eto volinho pela Tucumã. Diz que era o volinho que anda falando assim, unidade, executa, é uma zaga de executa do fone, alaviran-toerana manodidina ny 10 kilometatra no vita taorian'izay ny fampitona teny amin'ny kianja ny magro mahajanga ny rehetra ny fampiarahaba no ny taona vaovao sy nandraisana toromarika tamin'ny filompanorona ny antoko Inapalha Matunga yetu Makanga ikilua dada marka la falmana na tukuna tukubali ada dinda na tigane bavewe na mjada makro na mjada makro na tigane baveu yanaka yenu ni lakeri mena kamni kilua dada marka kupatana na wa fa fenipaka tanteraka ny kianjan'ny magro tao Mahajanga nandritra ny fifampiarabana tratry ny taona ho an'ny antoko Madagasikara ity nafonjara teo ihany koa ny afatra izay napetraky ny filomarika Ravalomanana tsy ho an'ny mponiny Mahajanga irery ihany fa ho an'ny vahoaka malagasy iray manontolo nambarany fa tsy tazam-potsiny fa anaramaso amin'ny fomba entitra ny raharam-pirenena sy ny fanatanterana teto andro ho an'ny fanavozana ny antoko atiky Madagasikara ny antsipirian'izay tateriny Andro Miaratina eo amin'ny satrindra Mathieu Princhiatrany fitondrana fanavaozana no mijoro ankehitriny fitondrana fanavaozana andrandrana fanovana amin'ny lafiny maro indrindra ny sosialim-bahoaka mampikakaiky ny maro na tsy amin'ny fitondrana azy natokitiky Madagasikara dia matanjaka mijoro ary ijoro any fampandrosoana ny firenena kendrena amin'izao taona vaovao izao ny sy ny rariny ny fanovana ary ny fahafahana taona vaovao enina amby roapolo sy roa arivo ega lety taon'ity mba taona ahitantsika ny rariny ahitantsika zany fanovana zany ary ririna ahitantsika fahafahana sy fahalalana ary fahombiazana midratra rehetra tao hoafakotsika amin'ireny disadisa maro samihafa reny tsy fianjiro am tsy fisin'ny rano am ary tsy fisin'ny sakafo tena fitondrana fanavoizana no mitondro fa dia mba ho avoizina doliny hoe zavatra rehetra ka raha misy tsy avoizina dia eto tsika ijoro ilaza amin'ny marina tsy isalasala
manana paikady ny antoko-tiako i madagasikara iara-iasa amin'ny fanavaozana raha tena vonina iasa fa tsy vava fotsiny ho ny fanamafisana ka maha ireo tena manahirana ny vahoaka tsy ho tratra nefa ny tanjony da ny fanatanterana ny tondrozotra ny fanavaozana raha tsy nirehetra no mirahina sy mifanohana amin'izany ho ny fanazavana laza aminareo aho fa manana paikady tsika ary paikady entina mpandrosoana fanapandrosoana madagasikara ary iaraka amin'ny fanavaozana zay oentina zay tena tiana avao fa tsy fanavaozana vava fotsiny fa tena fanavaozana tena tiana avao dia manakolazana amin'izany tsika afaka ny sakatsakany ny didy jadony ary indrindrindrindra malalaky tsika maneho hevitra malalaky tsika mandeha any amin'ny arabe zava-dehibe fanavaozana lehibe zany farany teo raha taty izay teto dia voasakatsakany nareo matahotra mitazatazana fotsiny eny ambony eny tonga taty ny solombavambahoaka na ireo député verina fotsiny dia hoy aminareo hoe misy fanavaozana fa manomboka zany anisan'izany a ny fahalalahana amin'ny teny ny fivezivezeny ny fanovandrafitra ny olana amin'ny rano sy ny jiro ary ny fampianarana sy ny fahasalamana ary ny fandrimpahalemana zay dia davovahoaka malagasy rehetra ampio zay a natanteraka an'ireo ary tsy ho tanteraka nefa ireo raha tsy nirahina vahoaka malagasy rehetra miara-misy salahy mifametanana tsy mifampijerijery fa tena manatanteraka noresana manokana ihany koa teto ny mahakasika ny tondrozotra na ny tety andro ny fanavaozana izay mbola mijalona ho resaka sy tatitra fotsiny satria mbola tsy misy fanatanteranana hatramin'izao toy ny resaka fokoanandoham-pirenena sy ny fifidianana ary ny fanadiovana sy fanamafisana ny lisitry ny mpifidy izay mbola tsy misy resaka sy fanamboarana kanefa maika sy laram-pamehana tsy maintsy manara-maso ny asan'ny fitondrana isika fa tsy afaka mijery fotsiny na mitsikera i fotsiny tsy maintsy aitsika tsara manaraka an'ilay tety andro na chronogramme zay nomena atsika dia noho tsara io izy io a nomena atsika izy ty ary natolotra ho an'ny presidbe africaine union africaine mena sadeka dia hoe ankatoavina fa mety tsara mbola fanombohana ihany anefa le izy mbola fanombohana ihany tsika zao fa mbola tsy tantaratra ny tena asa ka mangataka tsika voalohany indrindra ny zava-misy a dia mampiseho fa fomba fa mbola eo amin'ny sehitry ny fanambarana fotsiny nakamaroany dikana zay vita mbola fanambarana fotsiny mbola mitatatatry atsy fotsiny dia maneho ny fikeonan-tom-pirenena ohatra nambara dia mbola tsy tena mitanterahana ny fomba fanatanterahana azy keo mbola tsy fantatra ny fandahara-potoana ary ny mampisokatra azy io mbola tsy eo ary indrindrindrindra ny mpandray anjara sy ny reta dia mbola tsy mazava tsara fanavaozana ny fitantanana sy ny fifidianana zay tena fototra dia mbola tsy natomboka akory ny fomba ahitana maso ny fanasambato ny fikarakarana ny fifidianana io a dia tena tandrematsika tsara fa ao daony ny osoka ny nandehatra amin'izay ary mbola mila mitandrana tsika ny fanavoezana ny fitantanana ny fifidianana zay tena fototra dia mbola tsy tomombana mbola tsy manomboka akory ary fahatelo ny fanadiovana sy fanamafisana ny lisitry ny mpifidy zay mamaritra ny fahatokisany vahoaka ny fifidianana dia mbola tsy nahitambokatra mbola tsy nandroso mbola tsisy azo jerevana manamafy ny fahavononany iara-asa amin'ny fitondrana amin'ny fanatanterana io tety andro ny fanavaozana io ny antoko-tim mba ho tanterahiny izany fa tsy janona ho resaka fotsiny ihany hoentitra amin'ny fanaraha-maso ny raharam-pirenena ny tim fa tsy mijanona ho mpitazana hoy ny fanazavana ny zavatra takina ihany keo dia ny fanajana entitra ny tety andro amin'ny fanatanterahana anty ny chronogramme ty fanajana tanteraka fanajana entitra ity tety andro zay nasehoko anareo ty satria fa mazava tsara hoe volana marsy zao tamin'ity volana marsy ty dia voalaza fa tokony fiperaka daolo ny paikady rehetra na stratégie ametrahana tsara andro zavatra maika paikady maika rehetrarehetra dia voalamina tato mbola tsy tazana nefa zany am'izao tsika miresaka zao fa mbola sorodalana fotsiny mbola resaka fotsiny
fa tokony arahany ty hoe zao ny tokony ataonao fara volana marsa volana avril mai juin zao ny tokony atao ho arahantsika ty ary amparitaka any aminareo fa misy izy io ny fanavoazana ny fitantanana de fanavoazana amin'ny ndraiky fandraisana ndraikity zany mandray andraikity zany tsy olona misalasala zany e efa misy fiomanana efa misy paikady ao an-tsainao ary efa misy olona miaraka amin'ny tena natanteraka azy fa tsy zay tena amin'ny teny rehetrarehetra zao akory de hoenona daholo de miova ndray fanapahan-kevitra amin'ny farany na adisy fanantenana zany hoe tsika tsy mamela azy fotsiny anao zay tiany atao fa anara-maso tsika manomboka zao tsy mendrika ary tsisa aza ho an'ny malagasy ny faniliana sy ny tsy fanajana ny maolona ho ny filora valomanana androany miantso amin'ny fanajana n'izo fototra maolona raka izany ny tenany ela no nandrasa voaka malagasy zany fanovany zany ka mitary tokotsika fa sendra vato de matokotsika fa natateraka azy fa tsy maintsy miasa miaraka amin'ny isika ny zavatra takina ihany koa de ny fanajana maolona fanajana samy malagasy ny fitandrovana indrindraindrindra ny sotoavina ary indrindra ny iasiny mba malagasy ny malagasy tsisy olona tsy diso akory tsisy olona tsy solafaka fa oka re mba tena hotandrovana ny asiny mba malagasy tsy mendrika malagasy zany hoe manana ny aja-mamboninahdy zany a tapitapoka atreo lasa tsy aleny ka de loha tsika mba hifananatra mba hifampilaza mba hifanoro fa tsy sitaka andriamanitra manimba ny tempolin'andriamanitra every toy ny tempolin'andriamanitra ivatanao io evero toy ny tenanao zay namana manodidina anao fa zy atao tsy pli vava fotsiny akory hoe tiava ny tenanao tahaka ny tenanao hipoka tanteraka ny kanja ny magro majanga io arivo io nandritra ny lanonana fifampiarabanana tratra ny taona avaovao enina amby roapolo amby roa arivo any antokotiko i madagasikara ny masoandro nody no nampalahelo raka ny fomba fiteny ankoatra ireo olotsotra sy pikatroka maro nanatrika ty ihany koa ireo olombofidy pikatroka ty meny fotony toy ny rectime ny distime ny foctime fa ny lehibe ihany koa ny fahatongavany ampanjaka teto antoerana sy ireo olona avy amin'ny faritra maro manoloana ny fitondrana fanavozana ny antokotiko Madagasikara saingy tsy anaiky lembenana kosa manoloana ireo tsy fanaran-dalana samihafa andray andraikitra ny solom-bavambahoaka manoloana ny fanatanterana ny tondro zotra ny fanavozana sy ny fampiarana ny eta fitakimbahoaka teny ankianja ny tsiprian'izay ando miaratina sy sariny Mathieu Princhietrany nandray anjara feno tamin'ny fametrahana ny mpitondra fanavozana ny antokotim ho ny solom-bavambahoaka entitra ny fitakiny amin'ny tokony hanomezana sehatra sy toerana tandrify azy ny antokotiko Madagasikara izay manankarena hevitra sy tanora afaka mitondra fampandrosoana mitaky ihany koa izy ireo ny tsy tokony hampandraisana anjara ny firongo ny mpitondra teo aloha mba omeo ny toerana tandrify azy ny antokotiko Madagasikara fantanareo fa toko matanjaka manana ny ratsamangaika manerany Madagasikara hatrany ifotony any ary samy teny samy manambara fa raha mbola misy atoko velona sy matanjaka eto Madagasikara dia tsy faharova voalohany atokotiko Madagasikara voalohany zany atokotiko Madagasikara zany dia manatena fa reny ny mpitondra zany ao anatin'izany ihany koa no hitakina maro ny zavatra nitakina tena kianja tsy teto mahajanga ihany fa nanerana ny Madagasikara ny amin'izay le fanovana zay misy ireo atao hoe firongony mbola mialokaloka any ambadika any manao sakaiza mpandresy manao ramasabomanga me tsara vela tsy ihany nefa nampahory atsika nanao ny fomba rehetra tsy navela nanakombom-bava atsika ary tonga hatraminy hoe na ny fanaovana akanjo menamena ara dia lasa eloka teo aloha teo tsy azo ekena itsony ny toy izany ny olona nampahory ny vahoaka malagasy na izany ary nefa misy ny asa mbola nirasana amintsika isorana be deabe nareo satria mahita izahay eto fa maro tanora maro any tanora zay efa tonga manotrina sy resy lahatra amin'ny fitarian'ny président Ravalomanana ao ihany koa nefa ianareo teo aloha dia miara-miasa itsika izy président mila mifampatoky isika mila mirahina afa manana ny toerantsika dia zay no itenenantsika mpitondra fanjakana mahefa hoe meo anay meo ny tiko Madagasikara
ny asa sy ny andraikitra tandrify azy a fa manana olona izahay na tanorana lehibe a afaka mandray andraikitra miaraka andiarantsika makany amin'ny fampandronaka dia ankoatra io nanamafy ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny tim fa naramaso ny fanatanterana amin'ny antsipria ny tondrozotra ny fanavaozana sy ny fandraisana andraikitra manoloana ireo gaboraraka sy tsy fanarandalàna maro navohitry ny fitsarana momba ny compte faranteo araka ny toromarika nomeny président Ravalomanana teo dia misy ny programme de la refondation zay tena andrandrantsika vahoaka ary tena nitakitsika mihitsy nekeny ny sadeky nekeny ny fikambanana iraisam-pirenena iny ary nekeny ny antokotiko Madagasikara koa dia andrasantsika ny fanatanterahana an'iny zany amin'ny maha-député anay ny Andriamatofoloha dia anaramaso zay asanay indrindra zany manaramaso ny asan'ny mpanatanteraka zany ka dia aza manahy ianao raha namebaiko hoe anaramaso zay ijery zay ahoana ny anatanterahana iny dia eto zay solombavam-bahoaka voafidy tamin'ny antokotiko Madagasikara anaramaso ny fanatanterahany mpanatanteraka ny ao amin'ny tompon'andraikitra amin'ny mpanatanteraka ireny programme de la refondation reny anaramaso hitantsika teo koa nisy ny vola zay amina miliara maro zay hoe veritsitana voaka ny cour de compte mandray ny andraikitra izay solombavam-bahoaka manomboka izao mahakasika ireny fa tsy hitaza-potsiny ny harem-pirenena ka mbola avela itoy izany eto amin'ny tany sy ny fanjakana araka izany vonina hiatrika ny fiainam-pirenena ny tim raha tiana ho tanteraka io chronogramme io mila makahery aizy aty amin'iza aty amin'ny menamena zay zany ny avara dia tsotra Andriamatofoloha mesy ny afatra zay nomenao teo mazava ny voalaza ao anatin'ny chronogramme io manana lalam-panorenana vaovaotsika any amin'ny faraparan'ny 7 2027 manana filoham-pirenena vaovaotsika any amin'ny 2027 ekena sa tsy ekena atosika ty fitondrana ty anatanteraka an'io sa tsy atositsika tena anao sy tsika sa tsy anao e ary vonina hiatrika fifidianana sa tsy vonina ary efa vonina dia inona ny atao mamboly azo mamboly fampandrosoana mamboly azo mamboly tim volentsika tim eraky Madagasikara volentsika tanjaka eto Madagasikara mba ahafahantsika mampandroso amin'ity Madagasikara tsika ty antoko velona ary matanjaka ny antoko tim tsy maty vononana teo azy ireo fanampenam-bava samihafa manohany mpitondra mijoro ankehitriny saingy tsy anaiky lembenana kosa maloana ireo tsy fetezana maro itsika izao dia samy malagasy rairay ireny ka tokony ifankaty tokony irahiny ka ijery ny tombotsoa ho an'ny firenena ho tia an'ity tanindrazantsika ity ho tia ny vahoaka ho tia any Madagasikara ary tiako Madagasikara toko matanjaka ny tim raha nisy fotoana teo aloha mitondra tsy fotoana anarana fa mitondra tao ny arima mitondra tao ny evidentsy ny tano voalaza dia miara-maty aminy tsika nefa hatramin'izao nanaongana raha olona vao mainka miam'roporopo noho izany mahavitatsika ary tena miendrika mitondra ty Madagasikara ty tsika moa le lazako teo fa nitolontsika fa zany hoe namarana sy ny tarina dia miaraka tamin'ny pereremma teo le tena nalakely ka noho izany tsika tsy afaka miala azy fa mifanohana dia toanatsika izy manaraka amin'ny programme tsy ataony anisany nanamafiorina ny antoko ny fananana foto-kevitra matotra sy mahomby ka mbola ampiarina hatramin'izao tokotiko Madagasikara dia efa 5 taona mahery ary mbola io izy io na teo ny rivotra na teo ny cyclone na teo ny tadioa na teo ny faneriterena na teo ny fangalaram-bato dia mbola io izy io ka noho izany ampafisina fa toko matanjaka tsika ary profony zany zao fahatongavatsika maro be tiako Madagasikara eto Majango zao izay avy any amin'ny faritromena be faritany Tuliara zay eo amin'ny 700 kilometatra miala eto dia tsy misaraka amintsika eto Madagasikara zay ny profony antenanenaka aty lavitra zany 700 kilometatra zany
fa nataonay zay tsy maintsy atongavana ty aneonay a ny firaisankinatsika rehetra eto Madagasikara. Akoatr'izay a matotsika mbola eto 5 taona dia noho ny fahaizantsika mitondra ny atokontsika izay tarihana Andriy Matofilo. Voalohany tamin'izany voalaza teo a ny discipline izay zao dia be dia matetika fa fantatray fa mahasola izy a dia tena tohizatsika zany ary tena ampitainantsika eto Mahajanga arahantsika ny discipline sy ny toromarika izay omena Andriy Matofilo. Misy toromarika anankiray lehibe teo mikasika ny atao hoe chronogramme nataon'ny fitonana fanavozana iny a zay eketsika amin'ny mahatoko discipline atsika ny atsika rehefa tenenina dia tanterahana dia manara maso an'iny tsika ary tsy maintsy ataontsika zay atateraka an'iny. Raha misy mivilana iny a dia tsy maintsy andray andraiky tsika tandrify an'izany. Mbola eo amin'izay vaovao izay hatrany tsy lavitra ny fananganana firenena valona hoy ny fanazavana saingy mitaky ny fanasana andraikitra sy ny firaisan-kina ny rehetra izany no mafisy ny bureau politika fa manohana ny tondrozondra ny fanavozana ny antoko-tiky Madagasikara fa tsy manohana tsangan'olona. Fanazavana tsika sendra ny androany ho ny mpandrindra nasionaly ny antoko-tim fa mitaky adidy sy andraikitra avy amin'ny tsirairay miantso ny rehetra indrindra ny tanora ny tenany anangana firenena vanina efa manomboka ny dia tsy mananjo isalasala ny rehetra. Ry rahalasana bavy miantso antsika ny firenena, miandry anao izy anangana azy indray, miantso anao ireo taranaka izay manantena anao anitsy ny lalana, anangana firenena tsy ho an'ny olombitsy fa ho an'ny rehetra, anangana firenena vanina. Koa anio manontaniany tenanao ianao, ho isan'ireo mpijery ve ianao sa ho isan'ireo mpanorona, ho isan'ireo mpanaiky ny tsirariny ve ianao sa ho isan'ireo ijoro amin'ny marina, satria efa mazava ny safidy ary masina ny adidy fa ny antoko-tiako Madagasikara dia ho mpiambina ny tsara, ho mpiaro ny marina, ho mpanorona ny rariny ary ho mpitambo ny hitsiny. Ry namako, efa manomboka ny diatsika dia be masina ho amin'ny loavy, tsy mananjo isalasala ianao satria zanaky ny finoana, tsy mananjo ivily lalana ianao satria zanaky ny fahamarinana, tsy mananjo iray petsapetra amin'ny ratsy ianao satria zanaky ny fahamasinana, ary tsy mananjo kivy ianao satria zanaky ny fahazavana. Ko eto sy anio miantso anao aho, ry tanora izay vonona, ry vehivavy izay saha, ry hafa rehetra izay mino, mitsangana, manantona, miaradia, aoka isika ho ery iray, ho feo iray, ary indray androany dia afaka hiteny isika hoe miady izahay, miady ilay ady tsara ary nandresy miaraka tamin'Andriamanitra. Ry tiky Madagasikara mandrosoa aza mihemitra, ry Mahajanga mandrosoa aza matahotra, ry Madagasikara mandrosoa aza misalasala, satria ilay mitarika atsika dia mahavita mandrava ny rindrina rehetra, ary efa nilaza tamintsika izy hoe mino fotsiny any, mino ve ianao, mino ve ianao, raha mino ianao dia anao asa lehibe sy mahagaga satria isika ny tim. Manohana ny tondrozotra ny fanavaozana ny tim, tsy manohan'olona fa foto-kevitra. Raha laza ny filora valomanana teo fa manohana ny ty chronogramme ity antoko-tiako Madagasikara dia manohy ny fanapahan-kevitra sy ny faharesendany hatramin'izay ny antoko ny amin'ny hoe vita ny fanoherana ny fitondrana teo aloha, mitsinjo loavy manangana firenena tena izy rehefa avy ao ary izay no nahatonga ny antoko-tiako Madagasikara ny taky ny feuille de route misy fotoana satria iarahantsika mahalala nisy ady hevitra be tamin'izay feuille de route no takina
chronogramme no mivoaka tsy maninona akory zany fa efa ahafahantsika mahita hoe aiza ny lalana alehan'ny firenena ary amin'izany a izay mahatonga ny atokotiko Madagasikara manapa-kevitra hoe eny ary io no izy tsy mivoana amin'io isika ary ny atokotiko Madagasikara dia mandray anjara mavidrika amin'ny fanatanterahana an'io tsy olona ny toanana hevitra sy foto-kevitra ny tazonina ary ty fandaharana sy ty andro ty atratrarana an'izany tanjona sy foto-kevitra sy hoavin'ny firenena izany izay no toanana reny no mandrafitra ny atoko politika ka rehefa mitenitsika hoe mandray anjara amin'ny hoezaka roso makany amin'ny fanavozana ny firenena io dia reny mpikambana rehetrarehetra reny isika rehetra zao no miara mandray anjara fa tsy izahay fotsiny any na filora valomanana fotsiny any no avelantsika amin'izany dikan'izany dia zao manararoatra zahay mampita ny afatra manentana isika rehetra any amin'ny rafitry ny atoko hatrany ifotony any firenena no avozina fa ny atoko ihany koa dia ampanarahana ny toetrandro ny fomba fitantanana azy ary ampandraisina andraikitra ny tsirairay na mpikambana na ny mpanoana tsy tokony ho zavatra nandalo fotsiny androany fa tena hiteraka samivaingana ho ny fanazavana ankoatra ny fitiavana ny antoko sy ny mpitarika azy midika fitava-tandrazana ihany koa manamafy izy ireo fa antoko tompony andraikitra ny timy mary manana fahasahina ijoro amin'ny tena fanarenam-pirenena amin'ny mahatoko politika atsika ny antoko politika dia nitoerana ao anaty antoko politika tsotro ny toerana izay omena fotsiny fa misy antso ao misy antso miatefa amintsika tsirairay avy dia ny fanavotana ny firenentsika misy antso miatefa amiko misy antso miatefa ny filomarokaravalmanana ary misy antso miatefa amintsika rehetra matoa isika rehetra tonga eto matoa tafavory-maro eto isika dia eo ny fitiavantsika ny filomarokaravalmanana fa eo indrindraindrindra ny fitiavantsika ny Madagasikara ary fitiavantsika ny taranaka faramandimby matoa isika tonga eto androany dia mbola manana ny fanantenana ary tsy lavitra ny fanantenana izay ananantsika teo a ny bomba lacrymogène mirositsika teo ny fisamborana mirositsika lalabe ny kotany zao irositsika sa tsy iroso mitanjotsika fananganana firenena vanina ary miankina amiko miankina amin'ny filora valomanana miankina amintsika rehetrarehetra zao zany miandry atsika ny firenena miandry atsika ny taranaka faramandimby isika tokotiko Madagasikara tsy manohana tsangan'olona tsy fa manohana foto-kevitra ny foto-kevitra zay ny jorontsika ary ny tolomantsika dia ny fanavozana zay ny foto-kevitra ary ny enga teny amin'ny tolona nataon'ny vahoaka nandray anjara feno amin'izany sika ny fanavozana takitsika dia fanovana ny fomba fanao ratsy rehetra nataon'ny teo aloha tsy verina intsony ankehitriny ny fanavozana izay takitsika dia ny fahasahina miady amin'ny kolokolo sy ny endrika zay mety mbola isiny mafia eto amin'ny firenena ka mambotra ny firenena raha mbola misy zany tsy manginy isika tokotiko Madagasikara fa tsy maintsy ijorotsika ary tsy maintsy hitsangana satria antokotopony andraikitsika ary antopoko tsy matahotra fa mijoro ary manana fahasahina ho an'ny tombotsoa ny firenentsika firenena tan-dalàna i Madagasikara tokony hifanaraka amin'izany fanapahan-kevitra raisiny miara-miasa amin'ny fanatanterana hitondrozotra ny fanavaozana ny tim ho antoko ny tena fanavaozana marina tiako fantatritsika rehetra manomboka androany fa manomboka amin'ny volana desambra araka ny tetiandro voalaza zao a ny fanoratana anarana ao anatin'isy mpifidianana samy mitadidy an'izay daty izay isika satria ny firenentsika firenena tan-dalàna ary firenena tsy tokony iovaova mba hanana ny mpamatsy vola sy ny mpanohana antsika fahatokisana amin'ny volana desambra raha araka ny tetiandro no manomboka ny fanaovana ny fisoratana anarana ao anatin'isy mpifidianana ary ny daty zay andrasantsika ny mafy dia manomboka amin'ny volana septambra 2027 ny fifidianana filoham-pirenena mahafaly atsika zany sa tsy mahafaly atsika efa ela ny andrasantsika tokotiko Madagasikara n'izany sa tsy efa ela efa tonga izy io a manohantsika ny vonina ny fanometanana amin'ny fanatanterahana ny tetiandro fa tsy manaiky kosa sika raha ohatra ka fitahana amin'izany alalan'ny tetiandro zany ny vahoaka malagasy nefa tsy tanteraka akory zany fa miara-manaiky tsika ary miara-miezaka
mba hatateraka an'izany mba mitombotsy ho an'ny firenena malagasy. tsy lavitra ny fandresena ananganana firenena valina ho ny fanamafisana saingy mitaky firaisan-kina sy fandraisana ndraikitry ny rehetra izany amin'ny matombo avao nisy ny lanonana sy fananorana fanomezana ho an'ny filohany antokotima ho marika izay tombo avao izay. mahakasika indrindra zay fiainam-pirenena izay dia ao anatin'ny toedra raha manahirana ny firenena sy ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao hoy ny mpanao politika monja roindefo zafy tsy mivalo ho sarotra ny toedra raha tsy rosoana aingana any amin'ny fampidiniana ary maika sy tokony olo ara-mpamehana izany hoy hatrany ity mpanao politika ity. Ny malagasy fa tsy ny olombitsy na olo-tokana no tokony amaritra ny lalakizorany Madagasikara mba amalina ny etaetany sy ny tolana atao hoy hatrany ny fanamafisany ny Antsipriana izay eo amin'ny rindran-tsariny ny aro-tanjona. Na inona gouvernemanta atsangana na inona asa ataon'ny fanjakana mijoro raha mbola tsy mazava ny lalakizoran'ny Madagasikara dia tsy hisy fampandrosoana vanona sy ho tonga eto amin'ny firenena hoy monja roindefo. Tsy vitan'ny olombitsy na olo-tokana ny fahatrarana izany fa mitaky fampiresana sy ady hevitra amin'ny erivelona rehetra eto amin'ny firenena. Fanovana no takiany tanora sy ny malagasy teto ka raha mbola anketrano an-trano ny zava-misy dia tsy maintsy isy atrandry ny fitokonana hoy ny fanehoan-kevitra. Ka ny fanontaniana tokony petraka dia hoe inona no hafitra takiany vahoaka malagasy, ahoana inona ny zavatra takiana amin'ny hoe fitantanana ny firenena izany satria ny olana eto Madagasikara moa zany dia rahantsika mahafantatra fa tsika ihany mampiasa an'ilay hoe pampangolay anaty katsaka moa le fiteny azy izay mivoaka dia babany avokoa. Ka raha tsy misy ady hevitra mazava zany hoe ahoana ny fomba amoahana nyity firenentsika ity ao anatin'le toerana misy azy zao ka ho tonga any amin'le fitakiny ataontsika hoe ny etaetany tanora fa ny vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny dia eritreretina fa hoe ninona asan'le gouvernemanta raha tsy mazava ny lalana ale zany dia hosahirana ihany le gouvernemanta. Ka ny zavatra tiako tenenina dia hoe tsy maintsy tsy lovina aloha hoe inona daholo ny sampanana miseho eo aloha aiza ny lalana izay mifanandrifa amin'ny fitakian'ny tanora sy ny vahoaka malagasy hitondratsika makany amin'ny fampandrosoana marina. Iarahantsika mahalala fa tsy miolon'olona Madagasikara fa miaina ao anatin'ny géopolitika izay iarahantsika mahita ankehitriny. Tsy afaka miala amin'ny sehatra iraisam-pirenena i Madagasikara diso ny fanapahan-kevitra andeha hiara-dia amina firenena tokana. Ny besiny maro no mila manapa-kevitra ny lalakizoran'ny Madagasikara eo amin'ny sehatra diplomasia ho hiatrany ny fanamafisana. Tsy misy alaim-panahintsika hoe iakavia ve sa iakavanana fa tokony malagasy mihitsy zany mitady ny lalana mifanandrify amin'ny tantara-pirenena satria na mitenitsika fa hoe ny Rosianina manana ataontsika hoe pétrole angamba samby mahafantatra tsika fa mbola mividy pétrole ny vahoaka Rosianina, mbola mividy lasantsy ny vahoaka Rosianina, mbola mividy gaz ny vahoaka any Arabie Saoudite sy ny any amin'ny Émirats Arabes Unis. Zany hoe zany tsisy olona hanome zavatra ho antsika maimaim-pona zany fa tsy maintsy miainga avy amintsika no manavitra an'ity firenentsika ity. Nanamafy ity mpanao politika ity fa mitaky fampiresana amin'ny samy malagasy ny zava-misy sy mitranga amin'izao fotoana izao. Ratsy ny malagasy iray manontolo no miaraka manapa-kevitra amin'ny politika hitondrana ny firenena mba amalina ny etaetany rehetra teny an-kianja dia ho sarotra ny fialana amin'ny krizy miverimberina ho ihany ny fanazavana. Fanovana rafitra no notakina teto fa tsy fanovana olona fotsiny hoy ny vovonana diovy Madagasikara. Atreto anefa mbola maro amin'ny malagasy no misalasala momba ny lalakizorany firenena. Fanavozana ve sa fanoizana ny momba ny lalakizorany firenena? Fanavozana ve sa fomba nentim-paharazana no miaina amin'izao fotoana izao hoy hatrany ity vovonana ity. Ny firafitry ny gouvernemanta vaovao sy ny fifantenana tamin'ny ara-diploma dia malasa saina hatrany hoy hatrany ity vovonana ity ny Antsipriana izay eo amin'ny rindran-tsariny ny aro-tanjona. Na dia eo aza ny fanambarana sy ny ezaka ara-politika, maro amin'ny malagasy no mbola tsy mahita mazava na lalakizoran'ny firenena hoy ny vovonana diovy i Madagasikara. Tsy misy tondro mazava hatramin'ny androany manko ny fanavozana ara-politika tokony hitarika ho any amin'ny fangaraharaana sy fahafahan'ny olo-pirenena mandray anjara hoy ny tohan-kevitra. Ina goavana amin'izao fanavozana zao mbola manaiky
ho sarobakolony français ve i colonel Randrinirina Mikael. Zay zao fanontaniana lehibe tsy mbola fantatratsika zany aloha hatreto fa arakaraka ny zavatra ataony ampandrasana no mahita ny atiny fa ny zavatra otrany nanaitranay tao amin'ny diovy Madagasikara dia ny amarony olona ao anatin'ny zay voatendry teo tamin'ny ministre gouvernement ny amarony zareo nahazo diplôme avy any Frantsa voaka anankiray diplômé avy any Frantsa voaka anankiray diplômé avy any Frantsa le olona marionnette ka olona voavolavolany français ary vontinanatra avy any Frantsa fa anohy le fanjanahantany eto Madagasikara ka zay zany natonga anay hoe so de mbola izy ainganeko atsy izy kiondalana sarotra no misy any Madagasikara amin'izao mazava ihany koa fa fanovana rafitra no mitagina teto mitaky gouvernemanta ho masy mandidy sy afaka manapa-kevitra noho ny fitakimbahoaka fa tsy gouvernemanta atsangany olona fotsiny ka anohy ny lalana ny fitondrana teo aloha ihany ho iatrany ny fanazavana fa ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana zao dia mila gouvernemanta matanjaka gouvernemanta masy mandidy ary gouvernemanta tsy mikoso maso fa tsy miezaka afa-tsy anome tombony vahoaka malagasy ary gouvernemanta miady amin'ny fandravana tany zay ataon'ny olona milaza azo français nefa karana dia maka tany gasy à gauche à droite anao an'izany ve ty gouvernemanta régional santia dia ho hitatsika eo ampandrasana mahita ny atiny fa zay diovy Madagasikara dia mino fa na oela na oaingany tsy maintsy madio Madagasikara tsy maintsy miverina amin'ny malagasy ny taniny ary tsy maintsy anjaka eto ny vahoaka malagasy satria ny Zagnahary dia nanome tany Madagasikara ho an'ny malagasy fa tsy ho an'ny vahiny sotra to ny ada eo aza ny maro-pahaizana sy ny traikefa iraisam-pirenena entiny mpitarika atreto dia mbola manjavonjavo amin'ny masony malagasy sy ny sainy malagasy ny lalan-kizoran'ny firenena raha toka fanavaozana na fanohizana ny fomba nentim-paharazana ho iatrany ny vovonana diovy Madagasikara fa mbola misy akony amin'izao fotoana ny rafitra mafia nampiary ny fitondrana teo aloha hoy ny Front National ny Kafim izany no antony mbola mampisavoritaka ny firenena vokatr'ireo tsao sy ny fifofona ny ainy filohan'ny fanavaozana nanamafy ny Kafim izay natsangana ny rafitra any Itasy fa ilaina ny firaisankiny sy ny fandraisana andraikitry ny rehetra amin'ny fametrahana fanavaozana maharitra no mafisin'izy ireo ny fanohanana ny fitondrana amin'ny ezaka ho fanarenana ny firenena sy soroana ny fiverenana ny rafitra sy mangarahara na sisy karazafy sy mbola avatsaratrany no mitatitra ny antsipriany izay fitondrana mafia no nisy teto amin'ny firenena nandritra ny fitondrana teo aloha izay mbola ahitana fiatraikany amin'izao fotoan'izao ka izay no mahatonga ny fifofona ny filoha kolonely Mikael Randrinirina hoy ny filohan'ny Kafim aprofo zany fa mbola misy vondron'olona mikendry ny fean'ny firenena araka ny fanazavany dia ady sy tolona no natongavana amin'izao fitondrana ankehitriny izao ka ilaina ny makalesona amin'ireo tsy fahombiazana teo aloha mba hanamafisana ny fanavaozana tsy gaga izany izahay androany raha ohatra hoe misy an'izay le hoe fikasana amin'ny fifofony ny ainy mpitondra fanjakana satria tsotra be le izy miady amin'ny mafiatsika zay tsy manondro an'izan'izy ao anatin'izay fa ny apetraka fotsiny dia ny hoe matoa zany misy ihany koa lay fifofona ny ainy mpitondra fanjakana dia zany no midika hoe misy olombitsy nataontsika hoe fikambanana mafia mbola mieritreritra foana ny tazona antia Madagasikara ty amin'izao fahantrano zao ka very tombotsoa manoloana ny fanovana nisy teto amin'ny firenena izay fanovana izay kosa nefa zany dia eto na mafisinay hoe ady sy tolona zany le natao natongavana amin'ilay fanovana mbola ady sy tolona ihany koa zany ny atao ahafahantsika mitarika ny firenena makany amin'ny fampandrosoana raha mahay am'rahina ny malagasy dia tsy ho sarotra ny mametraka fanavaozana ny takina teny Kianja tafatsangana ny farany herinandro teo moa ny Kafim ao amin'ny faritra Itasy izay ahitana ireo olom-boafidy sy tangalamena no mafisy ny mpitarika ny Kafim avao Itasy afa manohana ny fitondrana fanavaozana izy ireo tsy mpanohitra kanefa tsy piso lelaka ihany koa afa mijoro amin'ny mahery mpanaramaso sy mpanohana amin'ny fanarenana ny firenena ny Kafim tsy faritra Itasy fotsiny fa ny Kafim amin'ny ankapobeny dia manohana an'izao fitondrana fanavaozana fanorenana ny Madagasikara zao ary tsy mpanohitra araka ny filazana sasany azy
fa ny kafima kosa dia tsy piso lelaka fa dia mijoro amin'ny foto-kevitra zay ijorony ary manao balizy a hitondrana ny ty firenentsika ity ary dia mazava amin'ny foto-kevitra fa tsy miataka ary tsy miala amin'ny président Mikael renao ny ndraikiny sy ny adidy tokony ataony foana mandrakariva ary dia fitosanay kafimy Madagasikara amin'izany tolona sy viveriny aina zay natao zany nitoy mandrakariva ny tolona anandanja ny daty ny 7 martsa 1720 ho fahatsiarovana ireo mahery fo ny ady ho an'ny fahaleovan-tena ny Madagasikara mbola tsy vita ny tolona hatramin'izao indrindra amin'ny lafiny toe-karena sy ny fahaleovan-tena ara stratejika ho ihany ny fanehoan-kevitra ny vahiny no mbola mifehy ireo sehatra lehibe toy ny banky ny angovo ary ny serasera ka mahatonga ny firenena arefo ara-toe-karena hoy ny fanamafisana inona zany ny adiditsika taranaka endrika dia zay le hoe tsy hoe isa taona dia andeha atsiara an'ilay izy fotsiny ho an'ny hafa moa dia mankalaza an'ilay fanompanana malagasy izy hoe misy adidy mbola mipetraka amintsika dia fanoizana ny olona tsy vity io ary zay zany mbola ijoroay hatramin'izao amin'izay le hoe fanoizana zay faharoa manarakarak' zany a fantatritsika tsara hoe frantsay no anandripa dia malagasy teto dikan'izay zany misy onitra na fitakina tokony efa ho sahatsika kosa mitakina amin'ny la Frantsa zany zany mila mahasatsika amin'izay lavitray satria misy ireo firenena namatsika afrikana na magrebiana efa nahavita ny taponitra tamin'ny frantsay ary efa nahazo an'izay zay fa itsika malagasy zany mandraky ty ny androany dia tsy mahasamijoro amin'ny fitakina la Frantsa zay onitra vokatry ny fandripahana nia malagasy miraitanyrazana manoloana izany dia miantso ny firaisan-kina ny malagasy ny kafim tsy ho vita rery ny fanovana afa mitako fandraisana ndraikitry ny rehetra no mafisiny afa tsy fotoana fitakiana fotsiny itsony zao afa fotoana hiasana asiana arenana ny firenena eo anatrehan'izany dia manohana ny ezaka ataon'ny fitondrana ny kafim mba hamahana ny ireo olana rehibe sy hisorohana ny fiverenan-drafitra mafia hitantana indray any Madagasikara. Fa mametraka fanantenana amin'ny Prime Ministre Mamitina Rajoelinason izay inona fa hitondra fahaiza mitantana sy anatanteraka ireo fanavaozana andrasan'ny vahoaka malagasy hoy ny mpanao politika Lino Ralaimahary. Na dia mba raha fa gouvernemanta vaovao aza no natsangana dia mbola ahitana ny ankamaroan'ireo ministra teo aloha. Ny vahoaka ihany no afaka mitsara ny asa vitan'ireo ministra ireo hoy ny fanazavana Narcisse Karazafy sy mbola avatsara trany. Anjara ny vahoaka malagasy no mitsara raha maombona tsy ny asa nataon'ny ministra teo aloha hatreto mbola any amin'ny Prime Ministre ny fanantenana manoloana ny fitondrana fanavaozana eto amin'ny firenena hoy ny mpanao politika Lino Ralaimahary everina ho teknisianina manana fahaiza-manao amin'ny fitantanana sy fanatanterahana ny vinany fanavaozana no napetraka ny filoham-pirenena betsaka ireo malagasy no mametraka fanantenana amin'ny fitondrana amin'ny fanarenana sy fanavotana ny firenena ka andrasana amin'izany ny fahombiazan'ny asa sy ny fahaiza-miatrika ireo ministra vao no tendrena marimarina zany dia ny valopolosanjaton'ireo ministra dia saika voatazona aby avokoa ka anjarantsika malagasy moa zany no tsara hoe naomby vely teo aloha satria fa tsy anjaranay no iteren'izay fa ny azo lazaina mahakasika an'izao fasarana ny Madagasikara sy ny crise zay mety ho avy maneran-tany zao no ilay ady misy any Moyen-Orient io dia za te hiteny hoe ohatrany hoe mametraka fanantenana be amin'ilay Prime Ministre zany iny moa zany dia isorako manokana ny filohan'ny fanavaozana na ny endriny ministra io Prime Ministre io satria tena hita hoe ananan'ilay critère kasika an'ilay crise mety ho avy. Miatrika fanamby lehibe ny gouvernemanta vaovao ihany ny fanazavana indrindra manoloana ny crise maneran-tany sy ny fiakaran'ny vidim-piainana vokatry ny ady any Moyen-Orient no mafisiny Lino Ralaimahary fa ilaina ny paikady matotra ahafahana mifehy ny fiakaran'ny vidim-piainana sy miaro ny fahefan'ny vidin'ny vahoaka. Akoatra izay nasongadiny fa tokony ahena ny fiakinan-doha amin'ny fanafarana entana satria mamparefo ny toe-karem-pirenena izany. Crise mondiale zany tsy maintsy crise ara-tsosialy foana no mandeha ary isy inflation tsy maintsy andeha eo satria resaka solika le voakitikitika dia tsy maintsy isy foana zany eo ny fiakaran'ny vidim-piainana ka olona afaka mitazona an'izay vidim-piainana tsy dangana be zay nefa ihany koa tokony teknisianina
afaka hitondra Madagasikara mba hoe maleo tena razakafo to sarotra ny teny izy fa mba hoe farafaratsy aloha tsika tsy miantobo be amin'ny resaka fanafaranentana na le hoe PPN io na ny zavatra hafa dia tokony miezaka zany ny gouvernemanta mijery izy hoe inona le zavatra azo atao eto toerana mba tsy ankinan-dobe amin'ny fanafaranentana io satria tena zavatra anankiray ngeza be tena mamparefo ny toekaretsika le fanafaranentana be loatra miopapana. Ilaina araka izany ny fanamafisana ny famokarana anatiny sy ny politika ara-toekarena mahalo tena mba hahafahan'ny Madagasikara miatrika ireo fanamby ara-toekarena sy manangana ny fampandrosoana maharitra. Fa isan'ireo vovonana tonga nanamarika ny andron'ny 7 marsa teny Ambohijatovo Omaly ireo tanora mpitolona. Vovonan'ny tanora anohon'ny tolona rahan'ny fanazavana nataon'izy ireo. Ny ady mafy ireo zoky ray aman-dreny tamin'ny taona 1770 ary indrindra vonina tanteraka ihany koa hoarofanina amin'ny fitondrana fanavozana sy anaramaso ireo izay mbola mitady amotika ny firenena ireo tanora mpitolona ireto raha ny fanazavana atrany. Narcisy Karazafy sy mbola avatsara. 7 taona teorina mbola miaina tsy fahafahana sy tsy fahaleovantena ny malagasy ilaina fanovana lalina sy tanteraka izany mba hatrarana ny faniriana ny voaka tamin'ny tolona tamin'ny taona 1770 maro amin'ireo tanora ny vonina hiatrika sy hanohitra ireo rafitra heverina ho mangeja ny firenena raha ny faneho-kevitra izy ireo nandritra ny fanamariana ny 7 martsa Omaly teny Ambohijatovo. Fahatsiarovatsika ireo maheroantsika izay niady tamin'ny 1770 taona ty arina isika zao mbola mahatsapa fa tsy afaka tanteraka ny malagasy mbola tsy manana le tena fahafahana tsy fahaleovantena izay nedivana tamin'izany fotoana izany. Ankehitriny izay tanora dia mbola mijoro hatrany hiaro ny tolona izay nataon'ireo ray aman-dreny ary hanohy hatrany ny tolona izay efa natao any tanindrazana ka hiezaka hatrany metraka izay tanjona izay hoe fanovana tanteraka no ilaina fanovana ny rafitra izay nangeja malagasy nandritra izay 7 taona izay ary antso amin'ny fitondram-panjakana mba tena hitondra izay fanovana izay ary anome sehatra malalaka ny tanora tena ahafahany miaro sy mitondra izay fanovana izay. Manano mbola fisiany rafitra mafia mbola manahirana eto amin'ny firenena ireo tanora ka antony nametrahana fitoriana teny amin'ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolikoly hoy ny fanamafisana. Nahitanareo amin'ny FSOM plateforme stratégique multiangulaire dia nametraka fitoriana tany amin'ny PAC mikasika ny fanokafana fanadihadiana mikasika ny mety ho fisian'ny mafia zany manahirana eto amin'ny firenena izay nahitantsika mpamoaka maro moa zany nandritra fotoana vitsivitsy teny amin'ny tambazotra rehetra dia mipetraka ny fitoriana sy ny hoe fanokafana fanadihadiana dia miandrany izay fa tena hisokatra tokoa fanadihadiana eny amin'ny PAC. Miteraka aya ihany koa nanafoanana ny tsy fahafahana mivoaka ny sisy tany azon'ireo teratany vahiny maromaro ataoriany fanendrena praiminisitra ho hiatran'ireo tanora ireto ka anaovana antsony hanomezana fanazavana mikasika intranginy. Avy nanendry ny praiminisitra dia sotonina tampoka le IST dia velona ihany koa ny ayan'ny tanora hoe fa maninona no sotonina tampoka ny IST izany mena n'ireo karana izay efa tsy navela hivoaka dia sotonina tampoka indray le IST velona ny ayan'ny tanora manana izy azy hoe mpitondra manana fahaleovantena ve Madagasikara. Mijoro ireo tanora mitaky fanovana marina sy ny fanarenana ny firenena amin'ny fomba mangarahara sy maharitra ary mijoro hatrany anaramaso ny raharaham-pirenena ho ihany ny fanamafisana. Fa manoloana ny filazana fa tafaverina eto Madagasikara ny ampaham-bola mitetina 7 sy 4 tapitrisa dolara ho an'ny orinasa kromita malagasy SA dia mitaky ny andoavana ny karamany ireo mpiasa ao amin'ity orinasa ity. Nisy ny hetsika izay nataon'izy ireo androany tetsy amin'ny foibe ny etsy ampefilo ka nitanisana ihany koa ny antony nahatonga ny fampotehany ity orinasa ity. Fanampanazavana eo amin'ny rindran-tsariny Niaro Tanjo. Mitaky ny zony ireo mpiasa ny orinasa kromita malagasy na ny kroma amin'izao fotoana izao manoloana ny karama tsy voaloha nanomboka ny taona 2022 niara-nietsika ny sindika eo anivon'ity orinasa ity mitaky ny andoavana aingana ireo karama miangona tsy voaloha mandrakandroany. Ankoatra izay dia mitaky mazava ireo mpiasa mba ampiasaina amin'ny famahana olana ara-sosialy ao amin'ny orinasa ny vola tafaverina mitentina 709 tapitrisa ariary. Ankoatra ny fandoavana ny zony izy ireo. Izay mpiasan'ny kroma eto Antananarivo izay tsy voajery mihitsy hatramin'izay miaraka amin'ireo mpiasan'ny kroma Breville
dia sady namanainy tsy azonay ahity dia mangataka nay andoavana ny karama sy ny zo rehetra miaraka aminy nanomboka ny taona 2024 hatramin'izao iresahinay izao. Fahatelo, izay dia maneho fahavononana feno amin'ny tanana amin'ny alalan'ny traikefanananay amin'ny fanarenana ny orinasa. Fahaefatra sady farany, irinay araka izany iaona mivatana amin'ny andriamatao filohan'ny fanavaozana Randrianarina Mikael. Mitambatra ao anatin'ny olana iray ny tsy fambeazan'ny fitantanana, ny fiovaovan'ny tsena iraisam-pireneny, ny olana ara-sosialy ary ny safidy politika tsy nahitam-bokany mazava ho hiatrany ny fanazavana. Ireo rehetra ireo no nanosika tsikelikely ny kroma ho ao anatin'ny krizy lalina izay mbola mitaky vahaolana maritra hatramin'izao ho hiatrany ny fanamafisana. Fa mitomotrany ny fianjanana any Moyen-Orient namoaka fampitandremana entitra Iran manoloana ny tatitra milaza fa mety hiditra antanety any Iran ny tafika Amerikana. Raha ny vaovao ray dia mety aritra andro maromaro izany fanafiana antanety izany, fanafiana izay miteraka adihevitra be any États-Unis sy maneran-tany. Ny antsipriany izay. Nampitandrina mafy Iran fa vonina hiatrika sy hamalave hatrany raha misy tafika Amerikana miditra antanety ao amin'ny taniny. Araka ny nambaran'ny filohan'ny antenimieram-pirenena iraniana Mohammad Bagher Ghalibaf dia miandry ny fahatongavan'ny miaramila Amerikana antanety ny tafika iraniana ka hanondraka afo azy ireo. Taorian'ny nilazan'ny États-Unis fa efa misy miaramila manodidina 503 tonga any amin'ny faritra Moyen-Orient entiny sambo miaramila USS Tripoli no nanaovan'ny Iran ity fanambarana ity. Araka ny tatitra avy amin'ny The Washington Post dia manomana ny mety isina hetsika ara-tafika antanety haharitra herinandro maromaro ny Pentagone, saingy mbola tsy mazava raha hanome alana izany na tsy ny filoha Amerikana Donald Trump. Etsy ankilany, nilaza kosa ny sekretena mpanjakana Amerikana Marco Rubio fa mety ho tratrany États-Unis ny tanjony any Iran na dia tsy mampiasa tafika antanety azy. Miteraka adihevitra lehibe any États-Unis ity fikasana hiditra amin'ny fanafiana antanety ity raha ataony ka tsotsotra dia miaramila Amerikana 5 alina eo no hiditra antanety any Iran. Taremarika lehibe taorian'ny ady tany Afghanistan raha ny fanazavana. Mbola mitohy kosa ny fifandonana amin'ny alalan'ny drone napakabaka. Nambaran'i Israely fa nikendry foibe fitantanana vonjimaika tao Teheran izany daroka bomba izany. Araka ny angom-baovao navoaka ny Human Rights Activist New Agency dia nahatratra 700 ny fanafiana voarakitra tao Iran tamin'ny 20 Martsa, isany ambony indrindra hatramin'ny nanombohan'ny ady iray volana lasa izay. Tsy voavetra ao Iran ihany ny fiatraikan'ny krizy fa misy koa ny fahasimbana fotodrafitrasa any amin'ny firenena manodidina. Ohatra, nilaza ny orinasa Emirat Global Aluminium fa simba be ny usine lehibe ao Abu Dhabi. Ankoatr'izay, nanao tifitra balaofo manga makany Israely ny mpikomo ity avy any Yemen ary nilaza fa mbola hanohy izany. Mbola mitohy ny fianjanana eo amin'ny Iran sy États-Unis ary raha sanatria mitranga ny fidiran'ny tafika tanety dia mety hitarika ady mivelatra kokoa manerana ny faritra Moyen-Orient izany. Fahatoerana maro tao an-drenivohitra sy misintaka ny renivohitra manerana ny États-Unis sy tany Eropa no nahitana hetsika Nanking, hetsika izay nataon'ny mponina États-Uniana anoherana an'ny Donald Trump. Nirotra andalambe araka izany ny vahoaka antapitrisany nanohitra ny fomba fitantanana ny filoha Amerikana any États-Unis. Ny antsipriany izay. Sokajina ho anisan'ny hetsika lehibe indrindra teo amin'ny tantaran'ny États-Unis ny hetsika Nankings. Zato sy 3 mahery ny fihetsiketsehana natao tamin'ireo tanan-dehibe sy ireo misintaka ny renivohitra ary ny tany ambanivohitra. Raha ny fanazavan'ireo mpikarakara, olona 7 tapitrisa mahery no tanjona. Toerin'ny hetsika ny fomba fitantanan'i Donald Trump izay fitantanana sy refesy mandidy. Eo koa ny politika ny fifindramonina sy misindra fo, ny tsy firarahiny ny fiovan'ny toetany sy ny toetrandro ary ny ady any Iran. Ity hetsika tamin'ny sabosy ity no hetsy-bahoaka fahatelo no mena anarana hoe Nankings. Ny voalohany dia ny volana Jona tamin'ny taondasa nandritra ny fanamariana ny 7 taona ny Donald Trump. Ny fanindrindrindra tamin'ny masony tafika tao Washington izany. Antapitrisany ireo olona nandray anjara tamin'izany nanomboka tao New York ka hatrany San Francisco. Ny hetsika faharoa dia izay natao ny volana Oktobra tamin'ny taondasa ihany, izay nivondrolany olona 7 tapitrisa. Isan'ny nisongadina tamin'ity hetsika fahatelo ity ny tao New York nahitana ny Robert De Niro izay nilaza sy ampiambahambana fa ambana ho an'ny fahalalahana sy filaminana ny filoha Amerikana. Manapirofo ny fizarazaran-kevitra ara-politika lalina misy ao États-Unis amin'izao tranga izao. Ankatoavin'ireo mpomba azo fatratra ny politikan'i Donald Trump hoe
Mike America Great Again izany hoe hamerina ny halebiazan'ny États-Unis raha dika malalaka saingy toeriny mpifanandrina amin'ny fitantanana amin'ny alalan'ny degré ny fampiasana ny fisarana hanenjehinareo manohitra azy sy ny tsy firaharahiana ny resaka fiovan'ny toetrandro sy nafaly ny akamaroan'ireo mpanohitra ny Donald Trump koa ny fanafoanana ireo fandaharan'asa manome lanja ny fahasamihafana ara-bolokoditra ny fitovizanjo eo amin'ny lahy sy ny vavy ny fampiasana ny tafika Amerikanina kanefa tany am-piantohana nandritra ny fampielezan-kevitra dia ny soratena ho olon'ny filaminana sy tiady Trump na dia natao am-pilaminana aza no nanaovana ny hesitrano Kings dia nisy ihany ny fifandonana tamin'ny polisy nisy koa ny fisamborana olona tamin'ny toerana sasany nilaza moa ny mpitondra fa tsy dia misy fiantraikany lehibe amin'ny raharaha-pirenena ny hesitrano Kings. Tapitra ny fampalalambo voantsika tompoko lasy sy tompoko vavy mankasitraka kanona anaraka izany hatramin'ny farany ankasitrana ny teknisianina sy ireo manampanao gazety na afahana nanatontosa izao fampalalambo avao izao mametraka ny soavatsara veloma tompoko.